mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirey avy indray tsy ty lahady fa 20 ny volana May ty. Tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika dia manasa antsika naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'izany dia hivavaka sika. Ry Andriamanitra misaotra anao rehefa mbola omenao tombon-taona indray izay ahafahany mandika ny teninao. Mangataka aminao izay mba hanatrehanao ny fotoana eto ary hanazava araka ny sitraponao any amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny lalana izay toa mahitsy eo mason'ny olona. Ny lalana izay toa mahitsy eo mason'ny olona. Ao amin'ny tontolo kevitry ny andro farany dia manao fampitandremana mahery vaika i Jesosy. Hoy izy hoe fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana sy fahagagana amin'ny tana na dia ny olom-boafidy aza raha azo atao zany. Iza moa zany ireo olom-boafidy ireo? Tsy haiko na efa nametraka an'izay fanontaniana izay ianao. Avy eo manko dia miteny izy hoe ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Somary mampatahotra sa tsy zany? Rehefa ho lehibe loatra ny famitahana amin'ny andro farany ka na dia ireo olona mahatoky aza dia mety ho tadidomin-doza ho voafitaka. Izao ny voasoratra amin'ny Apokalipsy 12:7. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela, ilay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Mazava loatra fa hanana olona mahatoky Andriamanitra amin'ny andro farany tahaka ny nanana ny olona mahatoky nandritra ny taonjato maro. Na izany aza ny fanambarana eto dia maneho fa miely tokoa ny famitahana ataon'ny satana. Hoy ny ohabolana 4:12, misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina ny fahafatesana no hiafarany. Matetika ny olona no asaina manaraka ny feon'ny fieritreretany mba ahafahany mamantatra ny marina na diso, ny tsara na ratsy ary hiaina ny araka izany avy eo. Ambaran'ny soratra masina nefa fa mpanota avokoa sika rehetra ary tsy misy tonga lafatra. Noho izany dia fomba iray azo antoka hahatonga antsika ho voafitaka na hanao ratsy mihitsy aza na ho ela na ho aingana ny fitokiana amin'ny fihetsem-pontsika. Faharatsiana maro no nataon'ireo olona resy lahatra tanteraka ny amin'ny fahamarinan'ny asany nandritra ny taonjato maro. Izany hoe nanaraka ny lalana izay heverin'izy ireo mahitsy izy ireo. Eo amin'ny toeran'izany dia tokony handalina fantatra ny tenin'Andriamanitra isika. Ary rehefa milefitra eo ambany fiasan'ny fanahy masina isika dia hanavaka ny fahamarinana amin'ny fahadisoany, hanavaka ny mahitsy amin'izay tsy mety ary hanavaka ny tsara amin'ny ratsy. Ho mora foana ny hahatonga antsika ho rembin'ny famitahan'ny satana raha tsy ny drafitsika
na koa ny fahatsapahantsika manokana no arahantsika. Raha fitinina ny lesonantsika androany dia tsy hozoviana fa maro tokoa ny fahamitahana ataon'ny Satana. Itsika zany isanandro tokony mivonona foana amin'ny toe-tsaina hoe misy ny fahamitahana mba tsy hahavoafitaka antsika. Dia indray ny olona dia miaina fotsiny isanandro ny zavatra dia ohatrany tsy miivo, heveriny fa anatin'ny vakansa lalandava izy nefa miezaka mafy Satana mitaka ny olona. Misy ihany koa ny lalana heverin'ny olona ho mahitsy hoe ny ten'Andriamanitra kanefa fahadisoana lehibe zany fahamitahana. Ahoana moa zany no ahafantarantsika mba tsy havery antsika amin'ny lalana izay alehantsika? Dia ny fidokina indrindra amin'ny ten'Andriamanitra ary ny firaisampoa eo masin'Andriamanitra ihany. Izy ho manilo-tsainantsika, manoro hevitra antsika raha manaiky anaraka ny sitrapony isika. Mba ao aminao tokoa anie zany teny izany amin'ity anio ity tomoera mandrakariva ao amin'ny Kristy fa izy anao lalana anao. Ray ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io zany. Mampatsiahy ihany koa zany fa ianao dia tianay ary tsy tianao very izahay, omenao ny foto-kevitra rehetra mba ahafahanay mandeha amin'ny lalana tena marina. Impio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hijoro mandrakariva ao aminao ka hanana fanetretena sy fanoloran-tena ka na ho mora na ny sarotra na misy bahana manoloana anay amin'ny lalana izay andalovanay eo aminao dia hijoro mahatoky fa tsy hisy hasaraka anay tokoa ny amin'ny fitiavanao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.